Ahoana Marina Ity Tsy Fandriam-Pahalemana Ity. Miaina anatebiteby tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Fasahiranana avokoa izay hitan'ny maso rehetra. Ny hita nefa dia tsy misy fanapahan-kevitra matotra avy amin'ny fanjakana momba ny olana sedrainy ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Hiara-ny tsy fandriam-pahalemana avokoa amin'izao, na ny ara-ekônomika, ny ara-sosialy ary ny ara-politika eto Madagasikara. Ity ny tatitry ny CCO omaly alarobia 12 ny volana aogositra. Fa lavindray dia 920 am'zato. Ireo olona mbola manaraka ny fitsaboana kosa dia 20 sy 700 sy arivo. Ary ny fitambaran'ireo olona efa mitondra ny tsy mikaretina ary mbola mitondra ny tsy mikaretina, izany hoe ny cumul ny kamo zany dia 770 sy 703 sy rayal. Faritra Nalamanga dia 720 ny tranga vaovao. Ny sitrana soamatsara kosa dia ny isa 200. Tsy nisy ny lavon'ny valan'aretina Covid-19 teto Nalamanga tao anatin'ny 420 ora farany izay. Tany amin'ny faritra Bongolava ny manaraka tsy misy ny tranga vaovao voatily tany amin'ny faritra Bongolava, saingy ny sitrana anaky soamatsara tsy nisy ny matin'ity Covid-19 ty tany. Faritra Tsinanana dia nisy tranga ray vaovao voatily, tsy mbola misy ny sitrana vaovao ary tsy misy ny lavon'ny valan'aretina Covid-19 tany amin'ny faritra Tsinanana tao anatin'izay 420 ora izay. Izay ny tatitry ny CCO. Araka ny voalaza teo dia misy tranga vaovao indray hita tany Tomasina. Raha ireo tarehimarika azo ireo izany dia mbola tsy ampy ilazana ny maro-pandrefesana fitiliana vita. Efa nambara teto foana mantsy fa ny fanapaharehana ny fitiliana hatrany amin'ny faritany sy eny anivon'ny fokontany any no ahafahana mandrefy sy miady amin'ity aretina ity. Tena nanao izany ve ny mpitondra? Raha tsy ahivitsika dia efa nilaza ny filoha fa ny farany volana aogositra ity no tratra ny pika. Ny fahasivy volana aogositra teo anefa dia hoy indray ny filoha hoe efa nandalo ary efa tapitra ilay pika izay nahitsika mafy toy ny nany hoe inona moa zany le hoe efa nandalo pika na efa vita le pika tao anatiny, dia hoe misy zany ilay phase de décroissance izay sy ny hoe fin de l'épidémie, zany hoe efa miena tanteraka ny olona mitondra ny tsy mikaretina ao anatin'ilay sokajy voalohany ilay faritra io na ilay district ary efa metapitra izay epidemia izay. Izany dia midika fa tsy mazava ny tena maro-pandrefesana amaritana io pika io. Inona izany no tena marina? Ilainy olazaina fa farany volana aogositra ve? Sa ilay voalaza fa efa nandalovana? Ny tsy fifehezana ny aretina ihany mantsy no niverenantsika tao anatin'ny fihibohana. Hiara-ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka indray zany ny fahasalaman'ny vahoaka, fa ny ambaranay dia ny hoe aleo mitandrina ihany satria hoy ny filoha hoe fatatsika ny etombohany fa araka ny ady rehetra dia tsy fatatsika ny farany. Ray aogositra tamin'ny volana ny taona 724 ka hatramin'ny 720 ny novambra 724, zany hoe nandritra ny efa-bolana no nisy ny peste teto Madagasikara, dia ny olona maty voamarika zany, akoatra ny olona tsy voamarika fa io moa araka le testa ihany ny olona voamarika fa maty tamin'io maty ny peste tamin'ny taona 724 io dia 5 sy 100 na 209 no nitondra no maty an'izany aretina peste izany. Zany nidika zany fa hatreto nandritra n'izay efa-bolana sy 3 herinandro nisin'ny coronavirus teto Madagasikara zay dia vitsy ny olona maty satria 148 no ny maty ny peste tamin'ny taona 2017 izay misa 209. Tena mpitondra ve izany? Taratry ny tsy fahamatorana amin'ny andraikitra omen'ny vahoaka izany teny izany. Ny tena tompona andraikitra mantsy dia mitady sy mikaroka vahaolana foana rehefa misy ny olana mitranga. Aiza ilainy olazaina fa efa vonona ny fanjakana? Hatramin'ny oviana zany
no iaretan'ny malagasy ny anoanana sy ny tebiteby ao anatiny tsy fisim-bola izao. Raha nanontaniana ny momba ny mpiasan'ny sehatra tsy miankana moa ny filoham-pirenena dia hoy izy hoe fampindramam-bola ny karaman'izy ireo ray volana ka manomboka amin'ny 200 000 ariary ka hatramin'ny 500 000 ariary zany dia afaka mindram-bola izy ireo ho ampindraminy fitondram-panjakana vola zay tsy misy zany ambola to zéro zany mba hahafahana aloha zany miatrika an'izao vanim-potoana sarotry zao. Noho izany dia misy tedi-bola eo amin'ny 50 miliary ariary eo ho atokany fitondram-panjakana ho an'ireo mpiasa-panjakana zay misoratra ara-dalàna eo anivon'ny knapsa misehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahatany na ny mpampianatra tsy miankina na ny sokajin'olona hafa ihany koa fa reo zany no sokajin'olona hoe tena goavana. Vahoaka efa sahirana dia mbola ampibabe ny fanjakana trosa ihany. Raha atao hoe roetsy no karama farany ambany napetraky ny fanjakana, io zany mbola hiala trosa no hiala hofatrano sy hofanjiro sy rano. Ity no fanambarana izay nataony randrana sindikaly. Mazava ny voalaza eto fa araky ny angom-baovao nataon'izy ireo dia tsy neken'ny filan-kevitra nasionaly momba ny asa na ny CNT ny fanapahan-kevitra izay nohevery ny fitondram-panjakana io. Fa ahoana marina hoentina aiza ny vahoaka malagasy fangamo tsy efa nisy ny fampidiniana talohan'ny fanapahan-kevitra. Izay no antony takiany RMDM foana ny mangarahara momba ny fitantanana ny fanampiana avy any ivelan'ireo. Hoy mantsy izy ireo hoe fitondram-panjakana nilaza izy fa mahatratra 1800 par fokotany no zaraina le social-mbahoaka ary 40 000 par arrondissement. Tsika nefa nahita fa tsy mahatratra an'izany raha 40 000 par arrondissement zany sur les 8 arrondissements fois 40 fa 40 000 320 000 zany bénéficiaire. Mba homeo chiffre hoe zay ho anareo mpitondra homeo anay ny chiffre firy nisan'ny olona nahazo tamin'le vatsy social-mbahoaka nozaraina teo. Zay le mangarahara tadiavina. Asa azafaina aminay, asa lefa ty aminay le madama kely SG ao amin'ny économie iny andeha nazava hoe ohatry ny ahoana indray ny fomba nizarana an'io. Ny miintéressé anay dia hoe 6 100 000 nisan'ny ménage tokantrano ao a Madagasikara. Ao Antananarivo lazainareo fa 400 000 ménage. Nilaza ianareo fa 40 000 isaky ny arrondissement zany hoe 320 000 social-mbahoaka zany no hozaraina. Nefa hitatsika fa ny menimenina daholo ny olona. Io tsy fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetra io ihany koa no antony nahatonga ny fikoanandoha izay nataony RMDM. Io ihany koa no nahitana fa samihafa tanteraka ny foto-kevitra ijoron'ny mpanohitra sy ny fitondrana ankehitriny. Ny any mpanohitra dia ny fanomezana andraikitra ny rehetra no ahafahana manavitra ny firenena, fa ny any mpitondra kosa fampisongadiana tena no betsaka. Tsy mbola nisy ny fikoanandoha ny karakarain'ity fitondrana ity ho an'ireo samy mpanao politika mba anavotana izao krizy eto amin'ny firenena izao, fa ny hevitra izy ireo ihany no everiny fa ahafahana mitondra ny firenena. Dia hoy ny mpanao politika hoe dia to fanapelam-bava fitantanana tsy misy ataoko hoe tsy misy mangarahara ary indrindra ny fanapara-pahefana no matetika tazana fanakatranany tsy mitovy hevitra amin'ny tena ny tsy ahafahan'ny mpanao gazety mamoaka azy vaovao marina ny resahako no tsy marina na état d'urgence na tsy état d'urgence tsy tokony ianao an'izany ny mpanao gazety satria tsy izy zany zay ny atao hoe fanaovana gazety raha fijeriny azy. Ka zany no mahatonga anay hoe ny olona very asa tsy afaka miasa, ny olona tsy afaka mamerina indray amin'ny resaka fahafatesana sy ny aretina teo le fanjakana. Nefa inona ny tiany atongavana hoe nareo miaritra an'izany fa zay rehefa fotoana tiana ilaina azy amin'ilay fihetsiketsehana raha reny natao reny anie le mpitsoka mozika sy ilay artiste sisa ny tsy teo
fa fijerina ireny dia efa manao pré-campagne propagandy. Ny tena olana amin'ity fitondrana ity dia ny fandraisana fahavalo ireo mpanao politika na izay olona manitsy azy amin'ny fihetsika tsy mety ataony. Efa iarama ity izao fa iarany tsy fandriam-pahalemana ihany koa izay hampamokarana amin'izao fotoana izao. Ity no zava-misy ao Fianarantsoa. Velitebiteby tanteraka ary mandry tsy lavoloa ireo mponina mifokotana kidona sy amontana amin'izao fotoana izao. Araky ny feo mandeha mantsy dia ho alain'ny fanjakana ny tany fivelomana efa nandritra ny ampoly taona maro izay mamelona ankohonana maro dia maro tokoa amin'izao fotoana izao. Tonga tokoa raha ny taratasy fiantsoana ary voafaritra mazava tsara tao anatin'izany fa hanaovana tetikasa tana-masoandro izay tetikasa ny filoham-pirenena tokoa ny tany izay fiveloman'izy ireo nandritra ny taona maro. Tsy ny onona fotsiny tamin'izany ny mponina fa avy hatrany dia nanantona ny tompona andraikitra mahefa mahakasika ny fananantany eto Fianarantsoa. Akory anefa ny agagany maro fa hafa indray ny feo eny rehefa tonga teny amin'ny fananantany. Inona ary ny tena marina? Inona no ambadika izao raharaha zao? Ka ny antony mampitaraina anay dia noho ny le izy tsy dia niseny mba fampilazana mialoha fiaonana mialoha hoe izao ny zavatra ataonay halain'ny fanjakana nefa dia de tapoka le izy. Faharoa manaraka an'izay le izy ohatrany fanaovana tsinitsinina anay ihany koa taona maro nefa nambolena tamin'ny toerana io. Voaterina tonga anay ny sakana n'izay zavatra izay ary napetraka amin'ny ambaratonga maromaro moa izy raha teo. Antony anankiray ihany koa zany dia ao anatina situation na fiainana ohatran'izao anatina aretina nokorontan'ny fanjakana ihany koa izy hay. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ny mponina indrindra ao anatin'izao fahamehana ara-pahasalamana izao. Ny aretina mamely, ny kely ananana tadisy andrombaka ary ny fanjakana izay antenaina sy nandradray ny vahoaka mba hiaro azy amin'izany fananantany izany indrindra no miroso amin'ny fakana izay kely ananana izay. Zahay tompoko dia manakana tanteraka ny fanaovana foto-drafitrasa amin'ny tanimbary io. Satria eo ny kapoakanay, io ny fivelomanay. Zahay mpamboly eto amin'ny fokotanina motana sy akidona dia mandà marin-drano ny fakan'ny fanjakana ny tany fa raha ohatra ka misy etaeta-pony fanjakana zany tokony hitady toerana hafa izy satria betsaka ane ny toerana tany mpanjakany nefa ny tany iveloman'le olona mba hinanana kely indray ny kapoaka indray no alaina amin'ny vahoaka izay majinika azo lazana hoe tsy mandady arina. Ka raha izany tompoko dia mandà akisy rano misy zahay mpamboly eto amin'ny fokotany motana sy akidona. Miala amin'Ambotro Manjaka izany dia ao Fianarantsoa indray. Ny mahatanimbary io toerana io ihany no tsy nanekena Ambotro Manjaka io tanamasoandro io. Dia izao mbola tanimbary ihany koa no hanaovana izany ao Fianarantsoa. Fa fanampiana tantsaha no atao sa famonoana azy ireo e? Aiza ilay lokaloka fa anondrana vary any ivelany Madagasikara? Tsy mandry fahalemana ihany koa zany ny tantsaha amin'izao fotoana izao. Tsy mba hiany fitondrana ve zany ireny fitarainana marobe ireny sa mody marenina ny fanjakana e? Ako ao fantatrareo fa tsy vita ny fanomezana vary tapagony sy vary iray gony izay omenareo azy ireo izao ny fiainan'ireo taranaka faramandimby any aoriana. Fandravana trano etsy, fandikandalana eroa, fanaovana tsinotsinona ireo tantsampamboly etsy ankilany. Sahirana ny vahoaka, kolizeny no atsanganareo. Sahirana ny mpamboly, alaina ny tany ny anaovana tetikasa. Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?